Ny mpiray-tandrazana malala tamin'ny farany teo dia nahita vaovao za mikasika ny makoko. Nahazo menace dia tsy menace kely fa menace hamonoana ny ainy satria izy ke. Tsy aretiny io tsy hisafidy koa io fa efa izay ny conditiony. Hatramin'izay na olombelona ny olombelona dia efa nisy foana io zavatra io. Na biby io na zava-maniry io dia efa ao anatin'ny zava-boary foana zany. Tsy hoe lamaody io fa satria tao anatin'ny kolontsaina malagasy dia efa nisy foana io. Fa ny fivavahana vahiny no stigmatise azy. Dia tsy haino hoe an'izay finoana anoetin'ny vahiny izay za. Ny olombelona rehetra tsy natao hitovy daholo fa natao ho samihafa. Ary izay no tena rena. Amin'ny tenako manokana dia mametraka soutien total any makoko za. Dia ho an'izay faly andeha handoto azy indray eto amin'ity pejiko ity na hoe hanao commentaire négatif. Dia aza taitrareo fa za tsy heno akory ny argumentation anareo. Tsy omeko fotoana nareo fa bloqueko. Tsy mila olona mihitsy za manana an'izany fomba fisainana hoe andeha hamono olona satria tsy mitovy aminy. Be dia be ny zavatra tsy tiako eto amin'ity tany ity fa tsy izany mihitsy andeha nialako hamono anazy. Je suis une humaniste. Ny aina dia sarobidy. Na ny ainy io vitsika io ara sarobidy ka vao maika indray ny ain'olombelona. Reny commentaire de haine reny amin'izao 2026 izao dia tsy tokony tsony manjaka eto amin'ny tambazotra. Dia afatra ho an'ny LGBT rehetra. Tsy rerinareo fa efa miampiray ny olona manohana anareo. Ary efa maro sika ka mitambatra afaka manova zavatra. Hitako tsara ny fijalianareo surtout à Madagascar satria tsisy lalàna miaro anareo ary mbola lavitra ny dia. Mbola any andro iray hamiratra no ho avy fa mandrapatonga an'izay andro izay dia fitiavana be nomeko anareo. Ty vidéo ty dia nataony arrêt tamin'ny Sendwave. Aza misalasala amin'izareo manamparitaka manao j'aime ary koa mampiasa ny code promo Cynthia SYNTIA.